Ny cellule d'écoute na ny toeram-pihainoana dia toerana natao andraisana sy ireo olona manana olana ara-tsosialy ka mila taridarana sy fifanomezan-tanana. Ny toerana fandraisana dia toerana tsy misy tabataba, tsy famezivezena, tsy misy manelingelina ka mety hanapaka ny fifampiresahana. Ny cellule d'écoute zany dia anisan'ny laminasa iray tanterahana ao anatin'ny fandaharan'asa babeo. Ny olona mandray ao anatin'ny cellule d'écoute dia mpiasa matianina. Amin'ny maha-matianina azy ireo dia manaja ny tsiambaratelo izy satria fiainan'ny olona tsirairay no avoaka sy ambarao, zany hoe azo antoka zany ny fitazomana ny tsiambaratelon'ny olona tsirairay. Ireo mpiasa matianina ireo koa dia olona afaka manaja sy mampahafantatra ny zo sy ny andraikitry le olona raisina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny ankohonana misy azy. Ankoatr'izay ireo mpiasa matianina ireo ihany koa dia olona manana fahalalahana ara-potoana amin'ny fandraisana sy fihainoana le olona ary indrindra manaja ny maha-izy azy le olona raisina. Mety hoe mitomany le olona tonga ao aminao, mety olona kizitina be, mety olona masika ihany koa. Ny karazana olona raisina ato anatin'ny fitoerana dia misy karazany 5 fa zay zany no tena mateti-pitranga ato anatin'ny fitoerana. Ohatra amin'izany dia olana eny anivon'ny asa. Misy ireo mpiasa voaroka tsy mahafantatra akory ny zo tokony ho zoiny. Misy ihany koa ireo mpampiasa manao tsindry azo lena ny mpiasa tantanany dia miororo le mpiasa manatanteraka ny asany dia tsy afaka mamokatra firy dia lasa voaroka avy eo satria mamono antoka ny teram-piasana. Anisan'ny karazana olana tonga ao anatin'ny fitoerana ihany koa ny olana eny anivon'ny fiarahamonina. Sehatra iray ahitana ireo disadisa miteraka fanohitohinana ny maha-izy azy ny olona tsirairay eny anivon'ny fiarahamonina, toy ny lonilony, fanasoketana, fisolokiana, eny mety efa nilikilihina tsotro izao fotsiny azy dia manjary eta mavesatra ho an'ny fiarahamonina izy ireny raha tsy misy olona afaka mandray sy miaino ary ny fanometanana aminy. Karazana olana fahatelo tonga ao anatin'ny fitoerana dia olana eny anivon'ny fanabeazana. Zanaka sy ray aman-dreny no tena mibahatoerana ato anatin'ity sehatra ity. Ny ankizy mieritreritra fa efa andro fandrosoandro zao dia eritreretiny fa fitaizana ilaozan'ny toetrandro nomeny ray aman-dreny azy. Ny ray aman-dreny kosa etsy ankilany dia mitombo teny fatratra fa izay ilany hetezana lava volo. Eo ihany koa ny tsy fananany zanaka sy ray aman-dreny fotoana intsony ifampidiniana sy ifanakalozana hevitra dia noho ny rotorotom-piainana moa zany dia lasa manao saim-patany ny ankizy dia efa misy zavatra mitranga vao tonga saina ny ray aman-dreny. Anisan'ny karazana olana faefatra tonga ao anatin'ny fitoerana dia ny olana eo amin'ny fianakaviana, toy ny ady lova ifanaovan'ny mpiray-tam-po, eo ihany koa ny fifanilikiliana ifanaovan'ny mpiray-tam-po manana sy mahantra. Tena mitoetra betsaka ny hoe omby mahitsy le lafin'ny namany. Dia anisan'ny mitranga koa ny fianakaviana ny fitaizana napetraky ny fiarahamonina malagasy fahiny hoe ny ankizy lahy sy ny lehilahy ihany tokony mandeha any an-tsekoly fa izy no riarian'ny fianakaviana, izy no loham-pianakaviana, izy no natao hiasy tantana ny ankohonany. Fa ny vehivavy sy ny ankizy vavy rehefa mahay manoratra ny anarany dia tsy mankany an-tsekoly intsony fa natao hitaiza sy hikarakara tokantrano. Karazan'olana fahadimy farany mandalo anatin'ny fitoerana dia olana eo anivon'ny mpivady. Ity karazan'olana ity dia anisan'ny tena betsaka mpandalo tokoa satria 5.700 ny olona raisina dia olona mpivady avokoa. Saringitra ao anatin'io sehatra io avokoa ny tsy fanomezana vola, tsy fandraisana andraikitra
eny mety hoe tsy famelomana mihitsy aza dia lasa mifanao teny marary a mifanitsakitsaka mifamono a mifampikazo tanana le mpivady zany rehetra zany anefa dia misy fiatraikany a eo amin'ny ankizy ao anatin'ny ankonana dia le olona mpivady teo zany a lasa miampindray a ny olana eo amin'ny ankizy zay le karazana olana 5 a tonga ao anatin'ny fitoerana fa na izany na tsy zany a raha misy olana ivelan'ireo karazan'ireo a dia raisina iantanandroa avokoa rehefa mahakasika ny olana ara-tsosialy zao tsy maintsy mirevoninkazo ray nitranga tampotampokeny atampony apona ny ahitana ny cellule de côte zany a raha atao amin'ny fandarana zava-beo a dia eny amin'ny siforsi akazo tokana ambony zay ndray a dia misy ray koa eny amin'ny ONG aina antanety avaratra Amboamanarina zay ny faharoa fahatelo a dia eto amin'ny centre tabita station Gilpine Ampandranaandrefana voniny izahay a ny andray a iaino a ifanome tanana amintsika rehetra manana olana ara-tsosialy azo antoka ny fitazomana ny tsy ambaratelo zao tsy maintsy mirena nitrefatrao nampizarazara hoay ny fanentanana hoentinay zany a dia tsy zarizary a ny fitadiavana na ny asa iandreketatsika raha avesaran'olana mavesatra isika ka mba hahafahantsika miroso sy miotra bebe kokoa dia manainga atsika hanantona ireo cellule de côte ireo fa raha miara-miasa sy miara-metana isika dia efa anisan'ny antoka iray a isoroana ny herisetra sy ny disadisa tsy hahafahantsika miotra izany